Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amin'ity zoma faha 12 ny volana aogositra ity. Ny episodiny famarinana anio dia mitondra ny lohahevitra hoe fiainana miavaka. Fiainana miavaka. Ny teny fanokafana dia ao amin'ny Marka 4:1-7 izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary natahotra indrindra izy ireo ka niresaka hoe lehilahy manahoana ity fa ny rivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy. Tsy vitany hoe nanana fiainana miavaka Jesosy fony izy teto tany tamin'ireo fahagagana nataony, fa ny fahafatesany, ny fandevenana azy ary ny fitsanganany tamin'ny maty ihany koa dia tena miavaka. Amin'ny ankapobeny dia mila adiny 310 farafahakeliny vao maty ny lehilahy nombona teo amin'ny hazo fijaliana. Fa rehefa nombony Jesosy dia nandidy ny fahafatesana izy rehefa afaka adiny 9. Teo amin'ny hazo fijaliana, ny Baiboly dia milaza fa niantso tamin'ny feo mahery tamin'ny ray izy ka nanao hoe eo an-tananao no atolotro ny fanahiko. Ary rehefa nilazany izy dia afaka niaingy. Ao amin'ny Luka 7:20-9 no ahitantsika an'izany. Rehefa nilaza ireo tenin'ireo izy dia namotsitra ny fanahiny ka maty. Mba hanamarinana raha tena maty tokoa izy dia nakalefona ny miaramila iray ka nanindrona ny lany vony. Gaga ny miaramila sy ny jiosy izay nijery fa nisy rà nifangaro tamin'ny rano no miboboka izay mampiseho fa voalefona ny fony. Gaga izy ireo fa maty tao anatin'izay fehim-potoana izay izy. Niavaka koa ny fitsanganany tamin'ny maty. Noho ny fangatan'ireo mpitarika jiosy, ny Romanina dia nasiana tombo-kase tamin'ny vato lehibe ny fasana izay nandevenana an'i Jesosy ary nanendry miaramila amin'ny tapiadiana mba hiandry izany. Noho tamin'ny andro fahatelo dia nisy anjely nanela-tselatra tahaka ny masoandro nidina avy tany an-danitra. Nesoron'ilay anjely ilay vato lehibe ka nipetraka teo amboniny izy. Nivoaka avy tao am-pasana tamboninahitra Jesosy. Aleloia. Tatio aoriana izy dia niaraka tamin'ny mpianany nandritra ny 70 andro sy 70 alina. Tamin'ny andro akarany tsy nanjavona tapoka izy. Rehefa niresaka tamin'ny mpianany sy nanome toromarika azy ireo izy dia niainga niala tamin'ny tany. Nanohitra ny lalàn'ny fisintonana. Talanjona tokoa ny mpianatra nijery azy niakatra hatrany amin'ny rahona. Fotoana nahatalanjona indrindra izany. Milaza ny Baiboly fa indray andro any ary tsy ho ela intsony dia hiverina amin'ny fomba mahatalanjona indray io Jesosy io. Ary ahita azy zao tontolo izao. Ahita azy zao tontolo izao. Ho be voninahitra izany fotoana izany. Ary isika rehetra dia miomana ho amin'ny fiverenan'ny Tompo tsy ho ela. Niantso antsika ho amin'ny fiainam-boninahitra tsy manam-paharoa izy. Fiainam-boninahitra tsy manam-paharoa. Ary tiany isika ampahafantatra ny hafa ity fiainana feno fahatsarana sy fahasoavana ity, anomana azy ireo amin'ny fiverenany amboninahitra. Aleloia. Zao dia misy vavaka izay hanasako anao izaho iteny dia manasanao hamerina azy amin'ny fonao rehetra. Ry Jesosy Tompo, misaotra anao noho ny fiainam-pahagagana mahatalanjona, ny hery sy ny voninahitra izay ananako ao aminao. Misaotra anao nanao ho fanaka anaparitahana ny afatry ny famonjena ary anomanana ny fon'ny olona ho amin'ny fiverenanao tsy ho ela. Amen. Mivavaka mba hitondra vokatra ho an'ny tontolo andronao izany teny izany ary hanana fijoroana vavolombelona ianao amin'ny anaran'i Jesosy.